Lafim-baovao tanteraka kosa indraiky noho ny fahatsapan'ireo injenieran'ny asa vaventy sy ny tao-trano fa maro ny foto-drafitr'asa momba ny lalana no tsy azo ampiasaina intsony eto amintsika dia nandroso soso-kevitra ho an'ny ministera tompon'andraikitra ary izy ireo ny lalana tokoa raha ny fanazavana izay nentina izy ireo dia antoka iray ho an'ny fampandrosoana lavak'Andriamanalina no mitondra ny andinindiny-baovao mamra Samuel kosa ny nanangona ny tsara. Ny aiky ireo solitena ny injenieran'ny asa vaventy sy ny tao-trano eo anivony ireo fikambanana misa 9 androany fa ratsy ireo foto-drafitr'asa momba ny lalana izay ny 3 kilometatra amin'ny 5 kilometatra no any sisa miasa. Sakana amin'ny fampandrosoana firenena io trango io izy ireo. Nambaran'izy ireo fa nisy ihany koa ny olana ara-drafitra sy ara-pandaminana ka tsy nafahan'ny ministera voakasika nandray andraikitra. Voaresaka teto ihany koa ny tsy fahampian'ny enti-manana ka tsy nafahana nanony fikojakojana ireo foto-drafitr'asa momba ny lalana. Nanolotra soso-kevitra amin'ny fitondram-panjakana vaovao ireto injeniera ireto entina narenana ny foto-drafitr'asa malagasy. Fametrahana paikady mahomby sy vaovao mba hamerenana avy hatrany foroborobony ny sehatra foto-drafitr'asa izay mifanaraka amin'ny politika ankapobeny amin'ny fanjakana. Fanamboarana rafitra ary fanomezanaingy avao ny ministera voakasika amin'ny alalan'ny fitohana fanaparitahana ny fahefana isam-paritra sy ny fisian'ny rafitra afaka miasa avy hatrany any amin'ireo toerana rehetra ilana izany. Fitadiavana sy fampaharetana sorabolana tokana ho an'ny asa mahakasika amin'ny foto-drafitr'asa, ao ireo mpiara-mombony antoka ara-bola, ao ny mpamatsy vola. Fampidirana ingenieur sy adjoint teknika ho amin'ny fanomanana sy fisoloana toerana ireo izay andeha sotro ronono afaka taona vitsy. Fandrindrana amin'ny politika fisitahan'ny fanjakana mba ho tena hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Fandrindrana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombony antoka ara-teknika sy ara-bola. Sy manana olona tolotra eo amin'ny toeran'ny ministera misana ny foto-drafitr'asa ireto injeniera amin'ny asa vaventy sy ny tao-trano ireto, saingy nisy kosa ny toetoetra takin'izy ireo amin'ireo olona isan'izany andraikitra izany. Manana maro-pahaizana ingenieur de travaux publics ary mahafehy ny asa-panjakana mikasika ny sehatry ny asa vaventy sy ny tao-trano ary mifehy ny akamaroan'ireo asa sy zavatra rehetra manodidina ny asa lalana sy ny asa trano. Fa indrindra ireo lalana sy fehezan-dalàna mikasika io asa io. Mahafantatra tsara ny tambajotra ndalana eto Madagasikara sy ny filana mifandraika aminy. Mahafehy ireo fomba famatsim-bola na ny eto toerana na avy any velany sy ny zavatra rehetra manodidina izany. Ny asa lalana manodidina ny asa lalana ary koa ny fitantanana ary mba ahitana izay vahaolona mety tsara indrindra amin'izany sehatra izany. Mahafantatra ny olana rehetra sy hedrain'ny lalana amin'izao fotoana izao sy ny fampian'ny vola manoloana ireo filan'ireo. Ny fiatraikan'ny krizy politika, ny olana mikasika ny fampidirana ny haba entina hikojakojana ny lalana, ny fihoaran-danja n'ireo fiara vaventy ampiasaina amin'ny lalana, fivoatran'ny isan'ny fiara mifamoivoy amin'ny tanan-dehibe raha Madagasikara ary tsy maintsy mahafehy ny fahaiza-manao sy ny fahalalana ananan'ireo amin'ny anaran'ireo rehetra ireo handray anjara amin'ny asa lalana. Toetra takin'izy ireo ihany koa ny tokony ahafahan'izy ireo mandresy lahatra amin'ny gouvernemanta, ny praiministra ary ny filohan'ny repoblika amin'ny mahazava-dehibe ny fandrindrana, ny fikojakojana ary ny fanamboaran-dalana amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Fa eo ihany koa nefa ny tokony fahaizan'izy ireo miaro ny tombontsoan'ny fanjakana sy ny orinasa eto toerana ary ny vahoaka malagasy manoloana ireo mpamatsy vola.